ho amintsika rehetra mandrakariva ny hainy fahasoavana. Faly miona aminao indray eto amin'ny fotoanany manisanandro, ary maniry koa raha maniry ny hahatonga ny tenin'Andriamanitra ho aina ho an'ny fanahintsika, azahoantsika miatrika ny andraikitra izay omeny tompontsika amin'ny toerana menyntsika tsirairay avy. Isaia 7:1-5 no anjarantsika anio, ary dia isaotra ny tompo isika afaka hiara-mandinika izany indray amin'ity fotoana ity. Hiara-mivavaka isika. Amin'ny fofiny fakasitrahana anao, ry Andriamanitra raina io, no anatrehana ny seza fiandrianana indray amin'izao fotoana izao, noho ny famindramponao aminay, azaonay miresaka aminao, ary indrindra anekenao ampita aminay indray ny teninao, zay fanilon'ny tongotra izy fanazavana ny lalanay. Misaotra ry Andriamanitra io, voninahitra ny ho anao rery mandrakizay. Kehitriny tompo, raha andinika izany teninao zany zahay, dia mangataka indrindra ny fahazavan-tsaina avy aminao, mangataka indrindra mba hianao ry tomponay io, ianao no anazava aminay ny teninao, mba hitondra aim-baovao anay izany ho voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaia 7:1-5 no vakintsika anio. Fa aminanina ny amin'ny loza hanjo an'ny Egipta. Indro Jehovah mitangina rahona miriotra mafika makany Egipta, ary ny Andriamanitra izy any Egipta dia mangorooro eo anatrehany, ary ny fon'ny Egipta dia ketraka ao anatiny. Ary ampirisiko iady samy Egiptianina, ka samy iady amin'ny rahalany avy sy amin'ny namany avy izy. Ny tanàna iady amin'ny tanàna, ary ny fanjakana amin'ny fanjakana, ary ho very hevitra ny Egiptianina, eny ho foanako ny sainatony, ary hilasaina amin'ny Andriamanitra izy, sy amin'ny mpibitsibitsika amin'ny odiny izy, sy amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra, ary amin'ny mpanao sikidy. Ary Egipta dia atolotro ho giazana amin'izay fitondrana mafy, ary mpanjaka masika no hanjaka aminy, hoy Jehovah tompony maro. Rano amin'ny ranomasina ho tankina, ary ny ony ho ritraka ho maina, ho maimbo ny sampatsampany ony, ary ny lahin-ranon'ny Egipta hienaka ho maina. Ny volotara sy ny zozoro alazo, ny tany eny amoron'ny nely sy ny tanimbary rehetra eny amoron'ny nely samy ho maina sy anjary vovoka ka tsy ho eo intsony. Dia hitomany ny mpakazan-drano, ary isaona ny mpamitana rehetra ao nely, ary ho reraka ny mpatsaka harato amin'ny rano, ho very fanantenana zay mandraotra rongony amin'ny fiogo sy zay manenina hariry. Ny andro ny tany ho torotoro, ary ny pikarama rehetra halahelo. Efa dala mihitsy ny mpanapaka anzoana. Hevim-poana no avoak'izay hendrindrindra amin'ny mpanolotsain'ny Farao. Ahoana ny olazanareo amin'ny Farao hoe zanak'olokendry aho sady zanak'ireo mpanjaka fahagola? Aizary reo olokendrinao reo? Aoka hanambara aminao izy, ary aoka ho fantany zay nokasain'i Jehovah tompony maro hatao amin'ny Egipta. Efa dala ny mpanapaka anzoana, efa voafitaka ny mpanapaka any Mamfisa, ary efa mampivembena any Egipta ireo fehizoron'ny fireneny. Jehovah efa napidina fanahy mampifanraingirangy tao Egipta, fa efa nampiverina azy tamin'ny asany rehetra ireo, dia tahaka ny olona mamo miraingirangy sady mandoa. Samy tsy ahatotosan'ny asany Egiptianina, na ny lo, na ny rambo, na ny sapany fy, na ny zozoro. Amin'izany andro zany dia ho tahaka ny vehivavy Egipta ka ho torakovitra sy ho raiky tahotra, noho ny fanjiran'i Jehovah tompony maro ny tanany, zay ainjiny amelezany azy, ary ny tany Joda dia ho fahatahoran'ny Egipta, ka naoviana ny misy miresaka izany aminy dia ho raiky tahotra izy, noho ny fikasan'i Jehovah tompony maro zay kasainy ny amin'ny amelezana azy. Amin'izany andro zany
dia isy tanàna 5 amin'ny tany Egipta, samy tenin'ny fitenin'ny kanana sy hianianako ho an'i Jehovah tompony maro. Ny anankiray atao hoe raha. Amin'izany andro zany dia isy altara ho an'i Jehovah ao amin'ny tany Egipta, sy tsangam-bato eo an-tsisiny ho an'i Jehovah, ary ho famantarana sy vavolombelona ho an'i Jehovah tompony maro ao amin'ny tany Egipta izany. Fa hitaraina amin'i Jehovah noho ny mpampahory izy, ary aniraka mpamonjy sy mpiaro ho ao aminy izy ka hamonjy azy. Ary Jehovah hanao izay hahafantarany Egiptianina azy, ary ny Egiptianina kosa hahalala an'i Jehovah amin'izany andro zany, dia hanompo azy amin'ny fanatitra latsa-drasy amin'ny fanatitra ho aniny izy, ka hivoady amin'i Jehovah sady hanefany voadiny. Ary Jehovah hamely ny Egiptianina, eny fa na dia hamely azy izy no hanasitrana, dia hiverina ho any amin'i Jehovah ireo, ka hekeny ny fangatahany ary hositraniny izy. Amin'izany andro zany dia isy lalambe avy any Egipta makany Asiria, koa ny Sirianina dia akany Egipta, ny Egiptianina kosa akany Siria, ary ny Egiptianina sy ny Asirianina iara-mivavaka. Amin'izany andro zany ny Israely sy ny fahatelony amin'ny Egipta sy Siria hotahiana eo amin'ny tany, fa hotahiany Jehovah tompony maro ireo, ka ataony hoe hotahiana ny Egipta oloko sy Asiria asany tanako, ary Israely lovako. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Fahamarena vitsivitsy indray no akatika fampahirezana ho antsika amin'izao tenin'Andriamanitra izay novakina tamintsika tao amin'ny Isaia 7:10 izao. Ny fahamarena voalohany dia efa niverina ihany tamin'ny hitantsika teo alodiny amin'ny hoe asehon'Andriamanitra eto indray ny fahefany amin'ny firenena. Asehon'Andriamanitra eto indray fa manam-pahefana amin'ny firenena izy. Nahoana lazantsika izany? Efa hitantsika tany aloha zany, fa dia asehon'i Jehovah eto indray ny amin'ny hoe indro Jehovah mitaingina rahona mirotra mafika mankany Egipta. Ho any Egipta izy, zavatra ataony ihany hampiady hatrany ny Egiptianina mpanompo sampy, atolotro ziokany mpanjaka mamabo azy izy ho izy, ataoko tankina mihitsy ny ranomasina ary ho ritra ny ony, hanintsitra ny tanako amin'ny Egipta aho. Nahoana Jehovah manao zany? Noho ny fahotany Egipta ihany no antony anaovany zany, noho ny fahotany Egipta. Ary asehon'Andriamanitra mihitsy hoe atolotro giazana amin'izay fitondrana mafy izy ho izy. Mpanjaka masika no ampanjakaiko aminy, zany hoe asehon'Andriamanitra fa na dia firenena matanjaka aza i Egipta, manam-pahefana lavitra noho ny mpanjaka ny Egipta Jehovah. No tsy marina ve zany? Any Jehovah tokoa manko ny tany sy zay rehetra eo aminy. Ny mahatonga antsika hanipika izany ry havana, dia satria averin'Andriamanitra ho hita taratra teo am-bavan'ny Isaia mpaminany indray, fa azy eny ny fahefana na amin'ny Egipta, na amin'ny Asiria, na amin'ny Joda, na amin'ny Siria, na amin'ny firenena rehetra, azy ny fahefana. Ary tokony hanaiky izany ny firenena rehetra, tokony hanaiky izany Egipta, na dia firenena matanjaka azy izy, hanaiky izy fa an Jehovah ny fahefana. Inona no lesona raisitsika amin'izany ry havana? Tokony hanaiky sika fa an'Andriamanitra ny fahefana, ary tokony ho ekenina rehetra mihitsy zany
aoka averimberina ho fantatry ny malagasy rehetra indrindraindrindra izay rehetra nampindramin'Andriamanitra fahefany averina matetiketro zany izay rehetra nampindramin'Andriamanitra ny fahefany atsiaro izy fa na de farao aza mpanjakan'ny Egiptianina tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany de nilazan'Andriamanitra hoe azy ene ny fahefany ka hidina ho any Egipta aho ho Jehovah ary hatramin'izany fotoana zany ka mandraka zao tsika amin'ny teny zao de tsy miova ny mahampanjaka ny mpanjakany Kristy Jesosy marina fa misy tsy manaiky izany eto ambonin'ny tany nefa tsy manova ny mahampanjaka ny mpanjakany Kristy akory ny tsy faneken'ny olona azy fa izao kosa tombotsoantsika ny mahafantatra io mpanjaka ny mpanjaka io tombotsoantsika indrindraindrindra ny mahalala isika kristianina dia mahafantatra fa rehefa nodiovina rano Kristy isika rehefa nysasana rano Kristy isika tamin'ny fibebahana izay nataontsika dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika dia tsarovy fa raha lahin'ny Kristy anabavin'ny Kristy ilay Kristy anefa dia mpanjaka ny mpanjaka ary noho izany na inona zavatra mety manahirana antsika azontsika taony eny manatina ny mpanjaka ny mpanjaka raha vao mba manana zoky ianao na ray-tapo na tahaka izany manana fahefany eo amin'ny toerana anankiray sendra sahirana nefa ianao fa mila nitsy mila ndroa fantatrao fa manana an'izany izy tsy misalasala ianao mandeha makany ny zavatra anankiray tokony fantatsika dia zao lay Andriamanitra ambarako teo hoe mpanjakan'ny Egipta lay mpanjakan'izao rehetra zao dia efa nanome fahefanany Kristy Jesosy io Kristy Jesosy io lay nilaza tamintsika hoe makanesa ty amiko zaho no anomena fizarana dikan'izany hadalana ny fizirizirina amin'ny hevitry ny tena tsy hanatona an Jesosy fa sady tsy ahitanao vahaolana eo amin'ny fiainana zany no tsy ahazoanao fiainana mandrakizay fa ilay Jesosy no tendren'Andriamanitra ho mpanjaka ny mpanjaka eo amin'ny fireneny rehetra dia sady afaka mamaha olana ny olam-piainanao ety an-tany no afaka manome anao ny fiainana mandrakizay satria izy no manana izany fiainana mandrakizay zany miseho amin'ny mahatompo ny fahefanany Jehovah azy Jehovah eto amin'ny tantaran'ny Egipta fa ny fahamarinana faharoa zay tsara ho tsy pihina dia izao tokony hahalala ny sitrapon'Andriamanitra ny olokendry tokony hahalala ny sitrapon'Andriamanitra ny olokendry nahoana no miteny zany tsika amin'ny 12 dia hoy izy hoe ory Egipta aiza zay olokendrinao reo aiza ireo olokendrinao reo aoka hanambara aminao izy inona no ambarany aminao zay fantany nokasain'i Jehovah Tompo hatao amin'ny Egipta zany hoe tokony ilazany Jehovah ny sitrapony ny olokendry hamantatra ny sitrapony Jehovah ny olokendry ny Egipta fa inona moa ny olokendry ny Egipta ny azy ene ny olokendry ny Andriamanitra izy ene ny olokendry ny 9 hoy izy hoe ho very hevitra ny Egiptianina ho fanako ny saintiny nataony ary hilasaina amin'ny Andriamanitra izy amin'ny bitsibitsika amin'ny hodiny izy sy amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra ary amin'ny mpanao sikidy izany ene no olokendry ny Egipta izany no mpanolotsaina ny Egipta raha nivoaka avy any amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely any amin'ny Exodosy 7 any alohan'ny nivoahan'ny tany Egipta dia nanao zava-mahagaga Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy dia nanao inona izy nalay ny tehina na tsipin'ny Mosesy ny tehina tehiny Arona dia nanjary inona nanjary bibilava
dia zao ny voalaza ao amin'ny toko 7:1-4 dia nampanalainy Farao ny olon-kendry sy ny mpanana ody ary reo omby asa tao Egipta ireo dia nanao toy izany tamin'ny fakatovany fa samy nanipy ny teny avy izy ireo ka tonga mena rana ireny nefa ny teny Arona ny telina ny teny reo. Inona moa ny dikan'izany? Ny omby asa zany mba olon-kendry ny Farao dia mba nalainareo ana fahagagana dia mba nahavita ihany tamin'ny voalohany fa saingy amin'ny 12:20 ary ny omby asa tao Egipta dia mba nanao toy izany ihany koa tamin'ny fakatovany ka dia niamafy ny fony Farao ka tsy niaino azo mirahalahy izy araka izay efa nolazain'i Jehovah taminy satria mba mbola nahavita ihany koa izy. Saingy zao no ny tonga tamin'ny loza fahatelo amin'ny moka zao ny voalaza hoe ary nanao toy izany koa ny omby asa tamin'ny fankatovany mba hahatonga moka kanjo tsy nahay izy. Mba nahavita zavatra ihany ny mpimasy ny omby asa ny Farao. Mba navelan'Andriamanitra hanan-kery ihany ny omby asa. Saingy zao vao teo amin'ny loza fahatelo dia tsy nanan-kery intsony ireo. Zao nefa ny mampalahelo aty amin'ny Isaia am-poko asa efa 200 taona, 100 taona mahery aty aoriana dia mbola ny fanompoana omby asa ihany no anjaran'ny Farao. Mbola zany ihany no ataon'izy rehetrarehetra. Dia inona ny zava-nisy? Hoy Andriamanitra hoe hofanako ane zany heviny zany ireny no ekenareo teny adalany zany. Zao nefa ry havana ny mampalahelo mandraky tiany androany na de efa niteneny zany aza ry Isaia am-poko, na de efa niteneny zany aza ry Mosesy, efa nananatra ry Petera ny fakanisana any am-pimasy ene, any am-pisikidy ene, ampy zay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny jentilisa, ampy zay fa ny fahendrena fa atahorana ny Jehovah ny fiandoham-pahendrena, mamantatra zay akasitrahan'ny tompo izany ny fiandoham-pahendrena ary ambonin'izany rehetrarehetra zany mameneny tenin'ny tompo e tamin'ny Josoafa izay raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao, hotahiny ianao ray mivoaka teninao raha miditra eo izy tamin'ny Sesy ary tamin'ny Josoa aoka tsy ala eo ambavanao ny teniko saintsanandro aman'alina anaovanao atanteraka izay voasoratra eo amin'izany dia hahalavorary ny lalanao anao sady amin'ny. Dia hoy ny mpanao salamo hoe sambatry ny olo izay tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, tsy mipetraka amin'ny fipetrahan'ny fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany ary ny lalàn'ny misaintsainy ny andro aman'alina. Tahaka ny azo ambolena eo amorony rano velona izy ny raviny koa tsy mba malazo ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Ry havana, ny olon-kendry marina ny olona manao hoe antanio aloha ny tenin'ny Jehovah. Ahoana ny hevitrao Andriamanitra amin'izao zavatra atao zao? Ahoana ny hevitrao? Tsy ela kory zay ry havana dia nahazo coup de telefona zao mitenina olona ny teny tao amiko malahelo a Pasteur fa amin'ny toerana tahaka zao raha ho tonga ny hamangy tahaka an'izao ny manam-pahefana tahaka zao dia nataony zosizosy zao aloha le toerana, nanaovana fanompoatsampy aloha le toerana. Amin'izao androtsika izao ve ny misy zany? Amin'izao androtsika izao miverina makany Egipta ny firenena raha izany no izy ary tsy mahaso ny firenentsika izany. Tokony tsy anaiky izany ny manam-pahefana, tokony ho lavitsika kristianina izany satria vavaka no nitondrana ny firenena niakatra tamin'izao fotoana izao. Dia fanompoatsampy indray ve aloha lalana ny zavatra izay atao? Ny demoni indray ve no sainy amialoha lalana? Tsia tompoko, tsia mampididoza firenena izay manao zany. Noho izany anjarany tsirairay ny mandinika fa raha ny fahendrena araka ny tenin'Andriamanitra, ny fahendrena dia izao ny fahendrena manontany ny tenin'Andriamanitra ny olon-kendry fa ny fahatahorana ny Jehovah
fiandoam-pahendrena. Nampidodozan'ny Egypta ny fifikirany tamin'ny fanompoatsampy, tamin'ny arombiasa sy ny sikidy. Nampidodoza azy izany araka ny lazain'Andriamanitra hoe horitrana dia ranomasiny Egypta aza. Enganika tsy ho izany miatra eto amintsika satria tsy hiverina ho an'ny fanompoatsampy na hitondra ny olona ho amin'ny fanompoatsampy indray, ho any amin'ny sikidy sy ny fanandrona indray, ho any amin'ny joro sy ny karazany indray. Sanatriany izany ary mangataka nareo manam-pahefana zahay tompoko, miangavy ianareo zahay mba tsy ho izany intsony no eto amin'ny firenena, fa ianareo izay napetraky ny tompo hitondra ny tany sy ny firenena dia ho olon-kendry satria hihaino sy hankato ny tenin'Andriamanitra. Ny farany na dia izany aza nefa mbola isy tanàna hovonjena ihany any Egypta. Isy tanàna hovonjena ihany any Egypta ary ny teny fampanantenan'Andriamanitra ny amin'izany manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Mbola isy ihany ny olona amin'ny ranafo. Nahoana Jehova no hamonjy azy, hanaiky ny Jehova ireo, hiaiky ny fahefan'ny Jehova ireo, ary Jehova mihitsy no ilaza hoe amin'izany andro zany dia isy altara ho an'i Jehova ao amin'ny tany Egypta. Amin'izany andro zany dia isy tanàna 5 any amin'ny tany Egypta. Aninon'ireo ienina amin'i Jehova tompony maro ireo. Inona no anton'izany? Andriamanitra mamindra fo Jehova. Eny, fa na dia amely azy izy ho izy dia nasitrana ihany koa hiverina ho amin'i Jehova ireo ary ho ekeny ny fangatahany, ho fitahiana amin'ny tany izy. Ary inona ny zavatra isy ihany koa? I Asiria, Egypta ary Israely hiara-mivavaka. Riavana ny fifaliana dia izao amin'izao androntsika izao no ahitana kristianina avy any Asiria, kristianina avy any Israel, kristianina avy any Egypta miara-mivavaka tanteraka amin'izao androntsika izao. Izany teny fiasan'Andriamanitra izany. Tsy mandainga Andriamanitra. Miara-mankalaza an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ny kristianina avy any Egypta, ny kristianina avy any Asiria, ny kristianina jiosy. Misy zany amin'izao zaho miteny aminao zao, misy zany. Farafahakeliny indray mandeha isa-taona miona any Jerosalema izy ireo. Riavana, mahatoky ny tenin'Andriamanitra. Ary gaga ihany ianao fa na dia Egypta mila saina tamin'ny mpanao azy tsondrin-javatra sy ny sikidy aza, misy ihany amin'ny ran'Andriamanitra fo ao. Havako, ianao izay mandreza ho afatra izao dia isan'ny tian'Andriamanitra hamindrana fo. Aza mijanona amin'ny fanompoatsampy, aza mijanona amin'ny fanompoatsampy. Mba ho vonjena ianao dia ho voninahitra ny anaranao, ny anaran'Andriamanitra ny namonjena ianao. Hivavaka isika. Andriamanitra o, misaotra anao izay noho ny famindramponao. Midera sy mankalaza anao izay satria fantatra efa fitiavana ianao. Voninahitra ny eo anao ry tompo tsara indrindra. Raha eo mangataka aminao izahay mba tsy hiverin'ny-dalana tahaka ny Egypta ho any amin'ny mpanandro sy ny mpiskidy indray ny ety firenena ity. Mifona aminao izahay tompo, mamindra fo ianao mamela eloka ianao mifona tompo. Aza vela hiverina ho any amin'ny sampy indray ny firenenay. Aza vela hiverina ho any amin'ny sikidy sy ny fanandroana, any amin'ny mpimasy ny mpiskidy, any amin'ny fivavahana amin'ny maty. Andriamanitra, aza vela hiverina ho antsony ny firenenay ary mifona aminao ny amin'izay efa nataony amin'izany zahay. Mamela eloka ry Andriamanitra eo. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen.